Perspective, le magazine économique qui vous parle, vous présente lasain'ilay pasitera navoaka ilay vola taty am-paosy dia ozy izy nataony hoe vola avy tany amin'ny dia vola daholo ireo fa reo ozy izy misy androako ireo rehefa eo dia alefa any amin'izay name anazy. Le nidirako tany amin'ireny maharikoriko ihanina izany azy dia zao to misarika an'ilay fahalemen'olona ry zareo mitady izy olona mahantra olona marefo fantany fa mila vola mamafaza ozy izy hoe arakaraka ny andro-tsahanao betsaka no asonao betsaka. Fiangonana mampanantena fanasitranana vahaolana samihafa tena manasitrana ve sa manangarena fotsiny na misy aza ireo mitonona fa voafitaka maro anefa no mijofa vonim-belona fa tena nahazo fahasoavana. Tena mahasitrana ry havana ny fivavahana be dia be ny aretina tsy sitrapanafody fa rehefa hoentina ao amin'i Jesosy dia tena mandray fanasitranana. Izany fahafolo-karena zany anke tsy fampianaran'ny pastera Mahiolona ary tsy mbola pastera Mahiolona ny fiangonana voalohany nanao an'izany. Manao an'izany Jesosy mamonjy fa nga misy mitabataba. Manao an'izany ny adventiste, ny pentécotiste, ny rema. Izy ary ireo olona marobe milaza fa tena sitrana ary tena nahita vahaolana tokoa. Fa ny anay tena olona potika ny atsona ianao boka antrosy ianao potika ara-pitiava dia ianao tsy sitrapanafody intsony inona moa vola kikisana amin'ireny olona ireny. Mamahan'ny olana ve ny fivavahana sa tsy? Inona ny hevitrao? Perspective, le magazine économique qui vous parle, vous a présenté Investigation News Mada.